misy ny fivoriana any Tolanaroany zany dialogue politique zay ifanaovan'ny malagasy sy ny Union européenne vola misimisy ny tokony ho azon'ny Madagasikara efa tokony ho azon'ny Madagasikara raha tsorina fa saingy eo amin'izay lafin'ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana eo amin'ny resaka risoriso eo amin'ny resaka bois de rose eo amin'ny resaka jirama eo amin'ny resaka bonne gouvernance maro de maro no tsy neken'ny Union européenne ka nahafahana midébloquer an'izany volo zany hatramin'izao ny stabilité politique zay tsy hita soritra ny tsy fahaiza mitantana zay ny baribary ny raharaha maloto ao anivon'ny lapa sy ny manodidina azy zany rehetra zany no misakana ny déblocage zany vola izany ary ny taona ao anatin'izany moa ny 15e fed indrindrindrindra zay tokony azahoantsika vola misimisy ny tiatsika ambara nefa namana mampatrika amin'izao fotoana izao dia raha tsy toerana tanteraka ny fisian'ity dialogue politika Antolanaro ty satria ny antony dia tsotra raha mamaky gazety ianao hatramin'ny omaly hatramin'ny androany raha mijery ny liste ianao zay navoaka ny gazety hatramin'ny omaly hatramin'ny androany dia misy ny ayainy amin'ny hoe ho ao anaty liste ve ny premier ministre sa tsy ho ao anaty liste tsika mino za manokana hatramin'izao aloha dia tsy naheno vaovao aho satria tsy mbola afaka niaino an'izay nanamarina an'izay fa tokony ho an'ny premier ministre satria ny chef de gouvernement tokony mitarika an'izany dialogue zany fa tsy ny filohan'ny république kanefa kosa dia natao zay isiny zay totsika hoe vaovao tsy de nazava izay hoe hoany sa tsy hoany Andriamatoa Ravelonarivo akoatr'izay dia mbola miseho ny vaovao eny atsefatsefany rehetra eny amin'ny hoe dia efa tena minimum sisa ny fisian'ny conseil des ministres filan-kevitry ny ministre tato ato zara raha misy taratasy ray ny fehi-kevitra mivoaka avy ao fanapaha-kevitra ray ny mivoaka avy ao akoatran'ny communication maro samihafa zany hoe ao anatiny zao dialogue politique Antolanaro zao zay tokony anehoana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina fa manana gouvernementa iray izy manana gouvernementa solidaire izy ary manana gouvernementa stable izy ao anatiny zany dialogue politique izany no isehoany zay tantara ambaratsika izay isehoany zay ady hevitra nambaratsika izay raha miaino ireo blokin'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianitsika zay miasa ao amin'ny radio ny Andriamatoa Andry Raobel dia mazava tsara le baiko mazava tsara le teny ambarany amin'ny hoe tsy maharaka ny filoham-pirenena ny ministre ao anaty gouvernement tsy maharaka ny filoham-pirenena ny gouvernement tsy aleny ny ministre ao anaty gouvernement radio n'Andriamatoa Andry Raobel no miteny an'izany tsy mahay ny ministre tsy mahay ny gouvernement tsy aleny gouvernement manao fandehana ganagana ny gouvernement ahoana moa ny eritseretanao ny sininy zany solidarité ao anatin'izany gouvernement manao dialogue Antolanaro zany kanefa ny baiko meno lay filoham-pirenena andreo blokiny dia ny fanaratsiana ny ministre sy ny premier ministre ao anatin'ny gouvernement kanefa dia Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina no nanendry andreo ministre ireo izy ny tompona andraikitra amin'ny gouvernement io anazy io gouvernement io anazy ny premier ministre izy no nanendry an'izany ministre izany ao anatin' zany rehetra zany dia lasa saina ny tena ny amin'ny hoe zay ve no hery zay ve no force zay ve no entin'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina manao dialogue Antolanaro zay sary mifandripaka antoerana zay sary mampiseho hoe zay reto ane efa fantôme fotsiny le tanolonanareo Union africaine fa io premier ministre io na io na tsy io aminay io efa tsy eo
aminay efa zavatra hafa reo minisitra miara-mivory aminao reo a efa miatsasaka reo efa tsy izy manao fandihana ganagana hoy ny bolokina Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tsy alehany ozy a ny marina tsy izy nanendrandreo tsy Andriamatoa Andry Rajoelina tsy Andriamatoa Marc Ravalomanana tsy Andriamatoa tsy président hafa tany tsy Andriamatoa Zafy Albert fa Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ka na manao fandehana ganagana reo na tsy alehany enao nanendry andreo ary mandrapatapitra fanolono zany gouvernemanta zany dia anao reo manoloana ny dialogue politique tokony atao an'ny Tôlanaro dia anao reo ary tokony ampiseho enao amin'ny vahiny zany ny zavatra ratsy indrindra manamamy Patrika hoe manasa olona enao de amin'ny fotoana tongavan'le olona enao mivady miady ao an-trano dia circle olona rehetrarehetra hoe mifampiavonavona tsy miresaka mifangarika lay tompotrano zay no aseho an'ity fanjakana Hery Rajaonarimampianina ity am'izao fotoana zao zay no asehony an'ny Tôlanaro zay ny asehony an'ny vahoaka malagasy zay ny asehony an'ny Union Européenne ny zavatra lazainy matetika nefa namana Patrika dia ny hoe stabilité politique fa iza ny tsy mampisy stabilité politique eto amin'ity firenena ity no fanendrena prime ministre isa-taona no fanalana prime ministre isaky ny folo volana dia anendry gouvernemanta vaovao indray ianao amin'ny eritreretinao ilazanao anaovanao hirahira ny amin'ny hoe taonan'ny asa ity fa vao manomboka ny taonan'ny asa dia ravanao ny gouvernementanao soloanao ny prime ministre anao ary ny fahafantarana ny ataontsika hoe tsy fahaizana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina manafaingana ny asa manendry prime ministre iray telo volana manendry directeur de cabinet iray efa mandritra ny folo volana tsy voatendry dia anompoko zao indray zany fanendrena prime ministre mety ho vita ao anatin'ny fotoana fohy fa eo indray ny fanendrena secrétaire général eo indray ny fanendrena ministre fanendrena directeur aiza lay stabilité politique aiza ilay taonan'ny asa zay sary zay tsiratsitratsiaritra afataratsika hoe état d'esprit an'izany Hery Rajaonarimampianina sy ny gouvernementan'izany namana Patrika